toy izao ndray avana ny teny zaraina zay omenantsika anio, na ianao momba na ianao manohitra any tompo. Na olom-boafidy aza ny olona iray nefa nivadika tamin'Andriamanitra dia azo famaizana amin'ny fombany. Tahaka ny voasoratra ao tantara voalohany toko 10:17 amin'ny anaran'i Jesosy hoe eny maty Saoly noho ny nivadihany tamin'i Jehovah dia noho ny tsy nitandremany ny tenin'i Jehovah sy noho ny nakany saina tamin'izay nanao azy ho tsinjin-javatra. Izay tsy mino azy mantsy dia manohitra azy. Araka voasoratra filazany tsara ny Lioka toko 12:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe izay tsy momba ahy dia manohitra ahy, ary izay tsy miara-mamory amiko dia manahaka. Ajao ary ilay fanekena masina efa nataonao olon Kristy. Bavaka isika. Raio, esory amiko ireo fakapana mety hahatonga ahy hanalavitra anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandra-pioana tompoko.